efa misy moa ny vaovao izay voaray makasika ny fanafiana izay nitranga tao be roa tao namozanahin'olona maro ratsaivina izay tranga izay io no fanazavana nentin'ny solombavam-bahoaka voafidy tao Betroka Andriamatora Andrenasolo Nicolas fanazavana reny moa zany tsy atany sirikoko fa tany sirikony biaroa zany fa nefa kosa mafovomera fatrapelemana tenako zany azy nao dia maro nasiny maso araky filazanjareo zany dia hoe misy ny fitiferana ny mpomeny tobila zay nitondra olona 20 liara dia reny fitendany zany telopolo raiky ambiny maty misy reny fa zao moa zany fa misy ny olona iaisina zany navandoza otroka zany fa tsy misy ny resita zay aboaka ny tananao tany filaminana zany atoato tenirina zandarmesa otroka zany fa tsy avela petrapetraka fotsiny zany zavaka salamina fa tsy misy evana hoe aitraizany olona nanao fantikatalana nosany regny zany dia tsy misy atao zany zay amesana azy fa tsy petrapetraka hoe ikotrany biarona katrany any akazo aby any fa tsy misy atao ny sy fasa